Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, ny tsara indrindra amin'ny fampitaovana ao an-tokatrano, manolotra ho anao ny vaovao. Vao shampoing, si vous le payez. Vaovao, vao shampoing citron, papa et mixement, amin'ny sachet tavoahangy. Un café sans fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vao shampoing, sardine Annie, Socavitre, manolotra anao ny vaovao. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Volavolan-dalàna filambotsiary ary manilika avy hatrany ny olom-pirenena tsy ho afaka mitory ny filoham-pirenena, ny volavolan-dalàna rafitry ny gouvernemanta momba ny fananganana ny ACJ na ny haute cour de justice. Raha misy olom-pirenena iray ohatra hitory ny filoham-pirenena dia mila sonihana manam-pahefana 700 izy ireo vao afaka raisina ny fitoriana. Ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra izao vao dinihana ny dady fetra anaovan'ny solombavam-bahoaka fanambaram-pananana hoy ny tale general ny Bianco. Isan'ny lavin'izy ireo tao anatin'ity ordonnansa ity ny famerana azy ireo anambara ny fananany tao anatin'ny 5 taona mialoha ny nahalany azy. Vola mitetina 3.700 miliara ariary isa-taona no ampidiry ny fanondranana ireo arena anaty rano. Azo atao ny mampiakatra izany raha toka ary fomba ny fitaovana ampiasain'ireo mpanjono. Andray anjara amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena i Madagasikara ny volana meo avy izao, fampiratiana izay atao any Milan. Sy mahamenatra ny aretina pesta hoy ny Prime Ministre Cool Roger, firenena maro maneran-tany no mbola ahitana izany araka ny fanazavany. Any Philippines, niena ny herin'ilay rivodoza mahery vaika Agupit ao Mani, 17 no namony endra ny tatitra vonjimaika. Ny tombo ray hetsy taona ihany koa ny varinafarina avy any ivelany ho fisorohana ny tsy fahampitsakafo. Mettez-vous à jour et choisissez le meilleur de la technologie. Le magasin Saint-Georges Vista vous offre plus que des cadeaux car les prix sont en folie. Des rice cookers, des robots multifonctions, des fours micro-ondes, sans oublier les machines à coudre Saint-Georges et Vista. Tous à des prix imbattables chez Saint-Georges Vista. Retrouvez aussi de divers modèles de congélateurs et réfrigérateurs adaptés à vos besoins à des tarifs les plus bas du marché. Magasin Saint-Georges Vista Tsaralalana, garantie et service après-vente assurés. Naturali, coco zato isanjato. Tsy miparitaka. Tsy mandoto, sady mora hoentina. Azo antoko. Tsara kalitao. Tsy matahotra orana. Ok. Ampiasaina Vao Coco, tsara ho zao. zato ariary. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Tongolo voatetika, miavaka milk, paty,
ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia. Ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Pour vos équipements de maison, n'attendez plus et choisissez le magasin Sharp Tsaralalane, le représentant des marques Sharp et Séverin. Sharp propose toute une gamme de congélateurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, machines à laver et divers types de petits électroménagers. Pour tout achat d'un appareil Sharp, le magasin offre une garantie de 12 mois. Sharp, idéalement vôtre. Bonjour G. Salut G. Si un G fahita. Ndao aky mba hiaraka? Andao are. Vidy entana rehetra ariary na 500 000 francs atam-baolaiky dia mahazo ticket tombola ray. Dia na loka mety ho azo. Tiky iny loka voalohany mandray sanjara ary fa mety ianao no itsikiny vitana ka hibata ilay télé goavambe. Tandreny sotara loka 20 beso na tondro baolay ho anao. Fety milay miaraka amin'ny baolay. Une grande promotion pour tous les clients chez Lefmate pendant la fête de Noël et le Nouvel An. Des remises seront offertes pour les salons allant de 25% jusqu'à 50%. Meubles de bureau, 30% à 35%. Salle à manger, vaisselier, table basse, 25%, 30%. Des cadeaux surprises attendent les clients pendant cette promotion. Lefmate, Anoussat. Haiko prod manolotra anao. Tadio. Tsara tare loatra ianao. Milanao loatra. Pelana. Ianao ange directeur. Horonan-tsara indray miseho. Okane. Ivoaka manerana ny nosy ny 17 Desambra ny DVD sy VCD amin'ny vidiny 7 ariary sy 5 ariary. Original ihany ny antsika. Tadio. Efa fety sahady eo amin'ny galerie Sivy ary arao tiaro ny fihenam-bidy. Misy ireo entana manaraka ny teknolojia avo lenta, alarme sy vidéosurveillance, ordinateur portable, imprimante, consommable informatique, tablette, téléphone naika farany, fahita lavitra, appareil photo sy caméra, ampli baffle sy izay rehetra mety électroménager. Aza mandeha lavitra tsony, tokana ny safidiko galerie Sivy, malagasy mivoatra. Ampitany Central Hotel, Tsaralalane. Cool TV, Cool FM vous présente Carol's Live 2014. Chantons Noël ensemble avec Marian, Shine, Maj 4, Randra Tail, Joseph Taf, Agrad Skies, TGC, Meva Gospel, Camerata, APF, Ritzpi Diran, Antsafi, Afafi, No Comment Crew, au CCI VAT, le dimanche 21 décembre à partir de 15h. Carol's Live 2014, un spectacle haut en couleur avec nos finalistes du concours K-Rolls. Ouverture des portes à partir de 13h. Sono et lumière, Titane. Partenaire, Irec Studio, Cristalline, W-Click Studio. Sponsor, Baolai. Prix d'entrée, 5000 arias. K-Rolls, chantons Noël, ensemble. Infoline 034 07 888 04. Ny
fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny Cool TV miaraba tombokilasy tombokivavy ary manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Volavolan-dalàna filambotsiary ary manilika avy hatrany ny olom-pirenena tsy ho afaka mitory ny filoham-pirenena ny volavolan-dalàna narafitry ny gouvernemanta momba ny fananganana ny haute cour de justice raha misy olom-pirenena iray ohatra hitory ny filoham-pirenena dia mila sinihany ny manam-pahefana misy 970 izy vao afaka raisina ny fitoriany. Ankoatr'izay mbola ny 2 ny antenimieram-pirenena no mandany azy vao azo atao izany ny dikany mavesatra be ny dingana sy ny rafitra ahafahana mitory eny amin'ny haute cour de justice ny solombavam-bahoaka no tompony teny farany io ny ministra ny fitsarana androany mila ampifanarahana ny lalàna sy ny fomba ahafahana mantanteraka izany ho ny mpahalalàna imbika anankilehy ny andindin'izay avy hatrany. Ny 17 ny volana desambra izao no laniny eny amin'ny antenimieram-pirenena ilay volavolan-dalàna hananganana ny haute cour de justice. Ity lalàna ity izay efa naberesaka sahady 420 ora taorian'ny natongavany teny amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity. Raha ny voalazan'ny andininy fa 470 ao amin'ny lalam-pandrenana 12 ireo mpikambana andrafitra ny haute cour de justice. Ity androm-pitsarana ity izay natao hitsara ny filoham-pirenena sy ireo tompona ndraikim-panjakana ambony amin'ny eloka ataon'izy ireo izay voasikajo haute trahison na famadihana tanindrazana. Raha ny voalaza ao anatin'ilay volavolan-dalàna natolotry ny fitondram-panjakana nefa ho sarotra ny ahafahana hitory ireo olom-panjakana ireo. Raha ny filohan'ny repoblika ohatra notoriana dia mila sonian'ny manam-pahefana misy 700 izany izay mitsinjara ho ben'ny tanàna 500 solombavam-bahoaka 50 ary olona 30. Raha ny praiminisitra kosa sy ireo lehiben'ny androm-panjakana notoriana dia ilana sony 30 sy 700 izany ahitana ben'ny tanàna 50 sy 200 solombavam-bahoaka 50 ary senatera 30. Izany hoe lalàna tsy ho azo ampiarina araka ny mahalalàna azy. Ilana fandiniana ny fahafahana mampiatra ny lalàna hoy ny mpahalalàna imbika anankilehy. Ny voalohany dia tsy maintsy atao izay mba tsy hisin'ny tsy maty manota. Dikan'izany zany ny lalàna atao ezary mba ho effective tokoa, mba ho azo ampiarina tokoa. Fa tsy hoe atao fotsiny ilay lalàna nefa rehefa avy eo tsy azo ampiarina ilay izy satria be loatra ny condition izay ilaina. Sady ataony tsy hisin'ny tsy maty manota no tokony avela ihany koa hanana sérénité ilay olona ho tsarain'ny haute cour de justice mba anao ny asany ampilaminina tokoa. Voafaritra ao anatin'io volavolan-dalàna ihany koa fa miisa 13 ireo mpikambana ao amin'ny voamera andinika ireo fitoriana. 4 solontenan'ny fiadidinan'ny repoblika, 4 avy amin'ny parlemantera, 2 avy amin'ny senatera ary 2 avy amin'ny solombavam-bahoaka, 2 solontenan'ny primature, 2 avy amin'ny RCC ary 2 avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Izany hoe solotena 4 be zao no avy amin'ny fahefana mpanantanteraka. Ny dikany betsaka ireo mpomban'ny filoham-pirenena no andinika na azo raisina na tsy ny fitorianan'ny filoham-pirenena. Mampametram-panontaniana ihany koa ny hoe ahoana ny mikasika ireo mpikambana 2 ao amin'ny RCC izay ho lasa mpikambana ao amin'ny haute cour de justice. Nefa voalazan'ny lampandrenana ao amin'ny andininy fa 15 fa tsy tokony hitana andraikitra hafa akoatry ny eo amin'ny sehatry ny fampianarana ireo mpikambana ao amin'ny RCC. Aizany lojika raha tsy tafavoaka ao amin'ny komision'io dia tsy azo raisina ny fitoriana. Inona no antoka fa aleo tena tokoa ity androm-pitsarana ity raha io endriny ankehitriny io ny lany. Miankina amin'ireo solombavam-bahoaka ny fanovana izany na tsy hoy ny ministra ny fitsarana. Ilay mpanaovana azy tsika izao mbola tsy lany ny lalàna noho izany miandry ilay izy lany tsika vao manao an'izay ady hevitra izay. Haute cour de justice endrika ivelany fotsiny fitsarana anomevahana ny tsy maty manota araka izany io fitsarana io raha sanatrika ho lany tsy asy-panovana indray ity lalàna ity. Ohatra, ataon'ny ben'ny tanàna iray ahoana ny anao sy ny fitorianan'ny filoham-pirenena nefa ny 590 ny vola ampiasaina mbola miankina amin'ny fanapahan-kevitra ny gouvernemanta. Tsy misy na andininy iray aza nefa ao amin'ny lalam-pandrenana mamaritra fa tsy maintsy mila nisonian'ireo ben'ny tanàna ireo ny fametrahana fitoriana eny amin'ny haute cour de justice. Andrasana indray aloha izany izay ataon'ny solombavam-bahoaka momba ity volavolan-dalàna ity. Volavolan-dalàna izay mampametram-panontaniana ny hoe misy marina ve ny finiavan'ny mpitondra ankehitriny hametraka ny fitondrana tsara tantana sy ny fitondrana tan-dalàna. Andrasana ihany koa izay ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana mikasika ny fampanajana ny lalam-pandrenana raha toa ka lantsy sy mpanovana indray ity volavolan-dalàna ity.
Fa ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra izao vao hodinina ny daty fetra anaova ny solombavam-bahoaka fanambaram-pananana ho ny tale jeneraly ny Bianco isan'ny lavin'izy ireo tao anatin'ity ordonnansa ity ny famirana azy ireo hanambarany fananany tao anatin'ny 5 taona mialoha ny nahalany azy tsy misy tokony atahorana ny amin'izany ho kosa ny filohan'ny HCC fanadidiny. Efatrany amin'ny volana May no efa nilazana fa tokony hanao fanambaram-pananana ireo solombavambahoaka. Hatreto tsy mbola nisy na vita izany izy ireo. Efa nisy ihany koa ny fanovana nataon'izy ireo tao anatin'ilay ordonnance 2014-001 saingy nolavin'ny HCC izany. Ankoatra ny famirana azy ireo hanambarany fananana noarina tao anatin'ny 5 taona mialona lany solombavambahoaka, isany tsy eken'izy ireo ihany koa ny tokony hanaovan'izy ireo peta-drindrina ireo fananana ireo aorian'ny fanambaram-pananana. Ity lalàna farany ity izay tsy miatra amin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Hodinihana miaraka amin'ny HCC ny fomba handaminana izany hoy ny tale jeneraly Bianco. Ireny lazaiko anareo hoe amin'ny 11 zao zany zao 11 décembre zao zay misy fivoriana atao any amin'ny cour constitutionnel ahafahana irehetra zany mitady hoe inona ary no marimaritra indraisana mba ahafahany député zany mametraka amin'ilay fanambaram-pananana. Tsy maintsy tambatambazana very zareo. Tsy resaka fanambatambazana zany izy fa io atao hoe le jerena ihany mantsy le hoe misy égalité de tous devant la loi. Misy tokony ampitoviana ihany. Dia io zany le lalàna moa no mahatonga aloha tsy mitovy dia misy lalàna koa zany tokony amboarina satria raha lalàna tsy ara-drano no hoe mety ampiarina dia salama tsy dia mety loatra zay. Noresahana hatrany ity fanambaram-pananana ity saingy tsy mbola nisy nanao izany ireo solombavambahoaka. Efa tapitra nanao izany avokoa nefa ny filohan'ny Repoblika, ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta sy ireo ao amin'ny HCC. Tsy misy tokony atahorana ny amin'izany hoy ny filohan'ny HCC androany. Ny olana mipetraka moa zany hoe tsy mitovy fa tsy maintsy ampitoviana. Misy ange mbola misy an'io lalàna itsy koa zany 2014 dia ataon'ny Bianco io. Amin'io no tena ampitoviana rehetrarehetra. Misy ilay amle hoe tsy mitovy fa tsy maintsy ambara le zavatra nanitra ny 5 taona. Ny anaiky nge ohatran'izany ny filohan'ny Repoblika zany nametraka ao anatin'ny fanambaram-pananana ny zavatra azo rehetrarehetra nanitra ny 5 taona. Izay tsara volalam-panorenana nametraka ao anatin'ny fanambaram-pananana ny azo tamin'ny 5 taona. Mbola miandry indray aloha izany ny fotoana tokony hanaovan'ireo solombavambahoaka ny fanambaram-pananana. Mbola miandry ihany koa ny resaka groupe parlementaire. Efa nilaza ny filohan'ny HCC fa hanao ny contrôle de constitutionnalité na ny fanaraha-maso ny fanajana ny lalam-panorenana saingy roviana no hanombohan'izy ireo izany. Fahalan'ny mpikambana ao anatin'ny komity momba ny teti-bola sy ny fitantanam-bola ao amin'ny Cour pénale internationale na ny CPI ny tale jeneraly ny tahirim-bola mpanjakana ankehitriny Orlando Robomanana fifidianana tao omaly tao amin'ny foibe ny firenena mikambana New York fevrier 17 ireo firenena nosiny ny fanarana tany Roma ny taona 2024 no ifarana ny tao-piasana reto mpikambana vaovao vao novidiana ireto nanomboka omaly ary ifarana amin'ny 17 ny volana desambra zao ity fivorina ity. Fa noraisiny filoham-pirenena Erajonary Mampianina teny Avoloa androany hariva teo anivon'ny sampandraharany firenena mikambana antsoina hoe section de financement de la consolidation de la paix. Ity sampandraharany firenena mikambana ity izay mijery akaiky ireo raharaha mafapana amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny ONU hitondra fanohanana ho an'ny Madagasikara mba ahafahana mitily ireo sehatra ilana fanampiana maika ho an'ny firenena izay vao avy nivoaka ny krizy tahaka ny Madagasikara no antom-pahatongavan'izy ireo ka isan'ny noresahana tamin'izany ny fampiavanam-pirenena izay nanteriny fa tsara raha ahitana fifampiresahana sy ahitana taratra ny firaisan-kina aorian'ny fantanterahana izany. Bon, en tant que fonds de consolidation de la paix, tsy manakambara loatra izahay mikasika izany fa raha raha-pirenena Madagasikara ny fampiavanam-pirenena zava-dehibe dia nisy ny fifampiresahana mba ahafahana mametraka amin'ny firaisan-kina. Pour qu'il y ait une solidarité nationale derrière le point de réconciliation. Fa vola mitetina 720 sy 200 miliyary isa-taona no ampidiriny ny fanondranany ireo arena anaty rano isa-taona. Azo atao ny mampiakatra izany raha toa ka ary fomba ny fitaovana ampiasain'ireo mpanjono handray anjara amin'ny fampiratiana iraisam-pirenena Madagasikara ny volana May ho avy izao any Milan tanjona amin'izany hitadiavana lalam-barotra vaovao. Fanadidina. 773 taona isan-taona ny hazan-drano ahondra Madagasikara ny ivelany. Isan'izany ny makamba, langouste, horita, crabe, huître, trondro. Tsy nisy fivoarana teo amin'ny fitrandrahana azy ireo raha nambarany tale jeneraly Ntsonjo sy ny arena anaty rano.
afaka miantoka ny 4.5 isanjato ny arikarena nefa ny sehatry ny jono raha toa ka ara-dalàna fanaraha-maso ny fitrandrahana. Aloha zany ny resaka crevette tena betabe ny tonnage fa zao zany tena efa niena tena niena betabe mihitsy a dia lasa nisy moa le resaka aquaculture dia zao moa nisy na aretina nazo azy iny dia niena be mihitsy zany ny tonnage zao fa tsika manana hoe mieritreritra ny anao hoe resaka fitantanana ny ranomasina io zany ngeza be dia izy io moa zany na izay atao ministère ny sahirana ihany manao azy satria na ny personnel raha tsy ampy 243 milliards eo angamba zany raha resaka exportation zany no resahantsika. Eo amin'ny fampiroboroboana fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo vokatra ireo andray anjara amin'ny fampiratiana atao an'ny Milan i Madagasikara ny voalohan'ny volana May ka hatramin'ny 3 Oktobra 2024 no anatanterahana izany. Mpitsidika 12 tapitrisa manerana ireo firenena 770 mpandray anjara no andrasam-pikarakara ny hetsika. Mpandraharaha toe-karena avy etỳ amintsika zany tonga dia afaka ampifandraisin-jareo mivantana amin'ny mpandraharaha ary toe-karena amina mpihira 770. Misy promotion destination Madagasikara koa amin'io satria misy projection film olefa zany amin'io amin'ny resaka tourisme. Dia mi-renforcer koa zany ny relationtsika amin'ny pays participant sy ny pays organisateur Italie zany. Zay tena avantage be. Isaky ny 5 taona no misy ity hetsika ity. Hatramin'ny taona 1970 no nandray anjara tamin'izany Madagasikara vokatry ny krizy nandalo teto amin'ny firenena nefa ny taona 2012 tsy afaka nampiranty ny hareny Madagasikara raha ny taona 2012 izy no niseho farany tamin'ity hetsika ity. Fiahina ara-tsosialy iveriny indray ny imona ny asa tanamaro ho fanadiovana ny tanàna Antananarivo renivohitra mialohan'ny fety vola mitetina 70 tapitrisa euro natokana ny AFD na ny Agence Française de Développement antanterahana izany ao anatin'ny boriboritany enina ny fanadiovana ny tatatra ny tena lahara-pahamehana ho an'ny nanivon'ny fokota amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny andinin'izay vetrany. Farany teo olona misy 50 isaky ny boriboritany izany hoe manodidina ny 700 isan'andro nahazo asa mandritra ny 20 andro teto an-drenivohitra. Ho an'ity volana Desambra mialohan'ny fetin'ny Krismasy ity mbola tsy fantatra izay isa ilaina hanatanterahana izany. Ireo lalakely sy tatatra voan'ny rano hatreto ny fantatra fa asiana fanadiovana amin'ny alalan'ny asa an-tanamaro na IMO. Vola mitetina 70 tapitrisa euro natokana ho amin'izany. Ce projet-là va faire l'objet d'une deuxième phase. La première phase. Dingana faharoa mitetika azy io ampamarana na dingana voalohany amin'izao fotoana izao. Arak'izany ho tohizanay ny asa satria tetika asa izay sady mampiasa olona maro no manatsara ny fari-piainana ihany koa ary indrindra tetika asa manampy ny olona ho tompona andraikitra bebe kokoa amin'ny fikojakojana ny fananam-bahoaka manome asa ampony eny amin'ny faritra. Io no antsoina hoe asa tanamaro izay manome asa sy fidiram-bola ho an'ny tsirairay. Mais qui disent bien ce qu'elles veulent dire, c'est-à-dire qu'elles fournissent aussi des emplois et des activités économiques. Ny faha 20 ny volana novambra lasa teo no nataony fanaovan-tsony mpiara-miasa fanadiovana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoam-pahavaratra izao ny tanjona raha ny fanazavana azo hatrany. Eo ihany koa ny fanatsarana ny lalakely izay isany tena mampitaraina ny anivy ny fokotany amin'izao fotoana izao. Tsy voaloatra tsara le kanala dia dibo-drano ny toeram-ponenan'ny olona ka izay mahalaharam-pahamehana ny eto an-dota-penaka fahatelo amin'ilay resaka kirazina kanal dia manampy an'izay koa eo amin'ilay resaka lalakely tena tsy afa-mamindra mihitsy ny olona amin'ilay afitsiko le orana satria raha vao hoe avy ny orana zany dia tsy maintsy dobo-drano dia manainga jipo zany rehefa mandeha amin'ny toeran'io. Nisy ny fihaonana tamin'ny filohan'ny Repoblika sy ireto delegasiona manokana tarihin'ny AFD ireto teny Avoloa androany. Isan'ny resahana nandritra izany ny fanatsarana ny toe-karena malagasy amin'ny alalan'ny fampindramam-bola ho an'ireo orinasa madinika. Il y a une dizaine de millions d'euros supplémentaires que nous apportons en appui. Misy vola fanampiny izay atolotra ho fanampian'ireo fikambanana tsy miankina na ONG izay manampy mivantana amin'ny mponina. Izany hoe raha totaly mihoatra ny 70 tapitrisa euro ho an'ity taona 2024 ity. Taona miavaka izay nisedrana olana maro samihafa teto amin'ny firenena sy ny fiezahana ny hiarina izay ezahanay any loran-tanana. Le pays cette année et de la dynamique que nous cherchons à appuyer. Talohan'izao fihaonana teto Avoloa izao efa nisy ihany koa fihaonana tamin'ireo minisy-mpanjakana Isatsokajana nametrahana viana ho an'ny tetikasa fampandrosoana eto Madagasikara ho an'ny taona 2024 fito amin'ny 2024 miompana indrindra amin'ny fanomezan-tanana hivoahana amin'ny krizy.
Miaiko kosa ny tale jeneraly ny Bianco fa ratsy ny vokatra nandritry ny 10 taona raha eo amin'ny ady natao tamin'ny kolokolo eo ampamolavolana ny tetikady ny Bianco amin'izao ialana amin'izany. Misy fandraisana andraikitry ny rehetra nefa izany nankalazaina androany ny andro amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Fanampanazavana. Ry mpiray-tanindrazana, toereo firenena maherin'ny 90 dia mankalaza ny andro 7 desambra natokana ho andro raisam-pirenena ideny amin'ny kolikoly Madagasikara. Nanomboka izany ady izany tsika 10 taona lasa izay. Tsy nahafa-po ny vokatra teto ary mahazo tsiny tamin'izany ireo rafitra miandraikitra ny ady amin'ny kolikoly. Tsy natao ankivy anefa izany satria azo atao ny mahazo vokatra tsaratsara kokoa. Ilaina ny finiavan'ny mpitondra, ny firotsahan'ny rehetra ary ny fanoana vahoaka nefa izany. Andeha rarotontsika ny fiverenana amin'ny ara-dalàna, hanamafisana indray ny ady amin'ny kolikoly. Nanambara ny fahavonona ny fanjakana ary manantena vokatra tsara amin'izany ny vahoaka. Eo am-pandrefetana ny tetikady-pirenena vaovao sika izao, izay anafahana ny Madagasikara amin'ny vahoan'ny kolikoly amin'ny taona 2024. Tsy mora ny asa miandry antsika ary ilana ny fifanomezan-tanany rehetra ny fanatanterahana ny tetikady iadina amin'ny kolikoly. Mitaky asa azo tsapaitanana ny finiavana nasion'ny mpitondra, nanome ohatra tsara ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta izay nanao ny fanambaram-pananany. Manolo-kevitra ny andraisana fepetra fanatsarana maro sy fanomezana lanja ny fahitsiana eo amin'ny fitantanan-draharaha ny Bianco. Manao matsoavo aho ny hanambarantsika rehetra ny hery hanatanterahana ny tetikady-pirenena iadina amin'ny kolikoly. Vonona ny hanampy antsika ireo mpiara-nombonantoka na eto an-toerana na avy any ivelany, koa isika hananteran-tsira indray ve no ilaza fa tsy mahay mahandro. Alao hery tompoko lahy, alao hery tompoko vavy, fa isika miaraka no mandresy ny kolikoly. Vaovao ny fahasalamam-bahoaka kosa indray fa misy fanafodina farana avy any Inde iadina amin'ny pesta mandeha ilaina nefa izany ny paikady famongorana ny voalavo no tokony atao lahara-pahamehana mbola tsy misy politika ampiarany fanjakana amin'izao fotoana izao amin'izay ady atao amin'ny aretina pesta izay ireo fokontany mampiasa izay hoeto manana kely eo ampelantanany antanterahana ny asa fanadiovana sy hamongorana izay voalavo izay fanatediny. Mijanona fanentanana ny vahoaka ihany ny ady atao amin'ny pesta eto amintsika. Ny fampianarana ny olona amin'ny fepetra tokony ho raisina amin'ny fiatrehana izany hatreto no fepetra no raisin'ny fanjakana. Vahaolana izay hita fa tsy ampy manoloana ny loza efa mitatao ankehitriny. Tsy mbola misy paikady no volavolan'ny ministera amin'ny fahasalamana amin'izao iadina amin'ny pesta. Inona ny mahamenatra ny aretina nga mahamenatra fa taon-jato misy any Amerika koa ny misy endémie pesteuse koa dans certaines amin'ny état sasantsasany any États-Unis d'Amérique satria ny peste sarotra asora éradiquer on peut annihiler zany hoe atao éliminer hoy izy ny teny scientifique de zany éradication scientifique quasiment impossible. Tsy nahitana trangitsony teto Andrenivohitra, tafiakatra 5 ireo maty amin'ny pesta tany amin'ny faritra Laotra Mangoro, 2 avy eo Amparavaravola ary ny 7 ambiny avy any Anjelamena. Fa zao atao masotsoky ny zoka dia zay kelenana no hira tena tsy ampy dia tsy ampy fa ny olona koa efa mahalala n'izay tsy fampian'izay dia miara-misala aminay izay manao ny fanadiovana amin'ny tanàna. Raha izany voahozona iarahana amin'ny pesta mandrakizay ve izany ny malagasy? Tsy azo atao filamatra ve ireo firenekafa izay tsy ahitana trangan'ity aretin'ity intsony ankehitriny? Tsy afaka mijery fotsiny ireo vahoaka ny fotony manoloana an'ity aretin'ity. Tsy ampy anefa ny entina manana entina natanterahana izany. Voatery miandry fanampiana avy amin'ny sehatra tsy niankina izy ireo vokatra izany. Lafombaovao kosa indray fanampiana ireo zazak'amboty miisa 70 ao anatin'ny fikambanana mitaiza zanaka polisy Kamboty any Ambatolampy, fiarovana ny zon'ny komisera ary fampiroboroboana ny firaisan-kina ireo amin'ny ankapobeny ny antom-pisian'ny fikambanana Amical des Commissaires izay niforona ny taona 1997 komisera maherin'ny 300 manerana ny nosy no mivondrona ao anatin'izany ho tolorina tamin'ny fomba ofisialy androany ny mandrafitra ny birao vaovao n'ity fikambanana ity ka ny komisera Tsaramonina Ravony izay
izay filoha teo aloha ihany no voafidy ho filoha hitarika izany mandritry ny 3 taona totosena ny 12 desambra ho avy izao kosa ny fivoahana indray mihira amin'ireo komisera sy ofisier 12 vaovao andia ny safidy fanampanazavana. Amicale des commissaires de police izay mandrafitra fikambanana anankiray au niveau ny police pyrénéenne izay mivondrona anatin'izany fikambanana izany ny inspecteurs généraux de police, ny contrôleurs généraux de police ary ny commissaire de police manerana ny Madagasikara. Nanova ny birao vaovao tamin'ity taona vaovao ity indray mandritry ny mandat 3 taona ny birao ny amicale des commissaires de police ka ny androany no anoloranay ny fomba officialy ireo kambana vaovao amin'ny amicale des commissaires de police zany ny tenako moa zany zay voafidy fanoloany hitarika ny amicale des commissaires de police ao anatin'ny 3 taona manaraka. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray any Filipina ny enina ny herin'ilay rivodoza mahery vaika hatreto 17 namony ainy raha ny tatitra vonjimaiky antombo raha etsy taona ihany koa ny varina farana avy any ivelany ho fisoroana ny tsy fahampitsakafo fanadiny eo amin'ny sariny France 24. Nanambara ny sapana-pahalala ny toetry ny andro ny marina teo fa ny ena tsy toy ny omaly ny herin'ny rivodoza Agupit ao amin'ny renivohitra Filipina ary ny mikisaka 20 kilometatra isan'ora izy. Efa nanomboka niverina any amin'ny trano fonenany ihany koa ny marina teo ireo mponina ny alokaloka tany amin'ireo sekoly sy ireo toerana natokany mpitondra fanjakana asiana azy ireo vonjimaiky noho ny fiakaran'ny rano tao anatin'ny 3 andro izao. Ny faritra Tsinana no tena voamafy 17 no namony ainy raha nambaran'ny vokovoko mena ankilany vary milanja 4 taona nafaran'ny mpitondra fanjakana isoroana ny krizy aorian'ny loza ny ohatran'ny 1 taona no ny teo aloha izany sy mba ny volovary rehetra no ny tondradrano manamafiny amin'ny tsy fampitsakafo vokatra ity rivodoza ity ny tompona ndraikim-panjakana. Isan'ireo firenena mpamokabary Filipina izay ary larana fahavalo izy eo amin'ny tsena iraram-pirenena. Voasokajy ho isan'ireo firenena aziatika mpanafatra vary larana faefatra ihany koa anefa ny 10% ho an'ny filanimponina andavanandro mikasika ny vary avokoa ary afarany any ivelany na eo aza ny famokarana ao an-toerana. Mbola tsy niverina ihany koa ny herinaratra ho an'ny tokantrano miisa 2 tapitrisa amin'ny tramin'izao ora izao. Raha toka misy olom-pirenena iray mikasa ny tory ny filoham-pirenena dia mila sonia ny manam-pahefana misy 700 izy vao afaka raisina ny fitoriany. Ny faha 12 ny volana desambra izao voadiniana ny daty fetra anaova ny solombavambahoaka fanambaram-pananana ho ny tale jeneraly ny Bianco fa vola mitetina 720 miliyara isan-taona no ampidiriny ny fandrany ireo arena anaty rano isan-taona. Efa misy kosa ny fanafodina farana avy any Inde iadina amin'ny aretina pesta iopana amin'ny fitsaboana ny enti-paharazana sy ny toerana eo amin'ny fiarahamonina ny fandarana tafatafa rahampitso alarobia amin'ny 7 sy fahefany eo amin'ny onjapeo ny Cool FM 7 tebokavalo. Dia izay koa no entina manakatra ny fiarahako taminao tato anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy mametraka ny fotoana ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsaralalàna. Vao shampoing si vous le payez. Vaovao, vao shampoing citron, papaye X-Mont amin'ny sachet tavoahangy. Ankafy amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Souka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Ny fampahalalam-baovao ny Cool TV dia niarahanao tamin'ny Vao Shampoing,
sardine Annie, soca vitre. Ny magasin Sharp eo akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra anao teo ny vaovao.